satria andriamanitra dia andriamanitra marina ry havako, ka izy rehetra tsy marina dia tsy tiany. Azotsika ry havako malala ka mila hijoroana. Dia ao anatin'izany ihany koa mianatra fahendrena isika ry havako malala, satria ny fahendrena izay hijoroantsika dia ahafahany manodidina antsika mianatra izany sy mampandroso azy ireo. Ny Tompo Jesosy ihany koa rehefa be dia be mihitsy ny fotoana izay nandroana azy, izay rehefa nahatsapa izy hoe tsy tiany olona mifatotra anankiray dia miala izy. Izany ihany koa dia tsara ianarana ry havako, mahay isika rehefa hoe misy zavatra tsapantsika tena ohatrany tsy mahazo azy, tsy vonona hiaino amin'ny zavatra tsara dia mahay miala. Fahendrena avokoa izany rehetra izany, ary fampandrosoana avokoa izany rehetra izany. Dia mbola manamafy izany ihany koa ry havako malala, ny tenin'ny Tompo maro izay tahaka ny atao amin'ny zanaka hoe ny zanaka tiana tsy tsitsina tsorakazo. Faiza ny zanaka ao dia mbola kely izy. Rehefa mahaizana tsara koa ny tenin'ilay zanako izay ry havako, le faharoa foana io hoe izy manko somary bandibandy izay. Rehefa voakapoka izy, rehefa voateny izy, dia hozy izy mantsa mitsinona ny mpamamo. Ohatran'izany zany ohatrany hoe replikan'izao tontolo izao mihitsy. Replikan'ny olona rehefa misy zavatra ohatrany hoe ataontsika hijoroana hahasoa azy. Kanefa ny famaizana ny ankizy, ny fitenenana azy ireo dia tena hahasoa azy ara-pandroso azy. Dia hoy amantsy azy, tena tiako be ianao matoa tena miteny anao, matoa za mikapoka anao. Dia avy eo mofantany izany ary azony. Fa izy moa le tity izay rehetra mandalo ao an-tsainy dia ambariny, izay mahazaza azy, mahafinaritra izany. Dia tahaka izany ry havako malala, ampianarin'ny Tompo indray isika ny amin'ny fahaizana manam-pahendrena iainantsika eo anivon'ny manodidina antsika, araka ny tenin'ny apôstôly ny aminy hoe fa inona no mety, fa inona no tokony atao izay ahafalin'ny olona ve, izay atao sitrapon'ny olona ve sa ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ry havako malala, misy fotoana izany isika rehefa ao anatina fanapahan-kevitra dia mieritreritra hoe raha anao an'izao ange za dia alahelo io olona io dia sao dia tsy mety anie, sao dia izao ry havako. Voalohany indrindra mivavah, angatao ny fanamasina. Ny fanamasina dia manolo-tsaina. Mety tokoa raha misy zavatra eritreretinao tenenan'ny olona izay hampandroso azy, mety tsy mety tokoa satria mety handratra azy, fa ny fanahy afaka manoranao hevitra hafa. Ahafahana mijoro ary ahafahana mampandroso ny manodidina antsika. Izay ry havako malala, enaro ny toetra ny Tompo Jesosy. Jereo anie ry havako na ny toetra ny apôstôly Paoly ary izay miteny hoe manafa tahaka ny hanafako an'i Kristy. Tsy mitsitsitsy mihitsy izy rehefa misy tsy mety sy tsy marina. Kanefa ny atao ampamendrena foana izay no angatantsika ny fanahy. Dia ny fanahin'ny Tompo dia fanahy fahendrena. Dia ny fanahin'ny Tompo dia mampianatra amin'ny zavatra maro izay indraindray mahadiso hevitra antsika. Ka mihevitra isika hoe rehefa ana dia tokony tsy miteny mihitsy, na rehefa ana dia tena aleo manambitamby ohatr'izao foana, dia lasa voasafosafontsika ny ratsy ry havako. Lasa voakolokolotsika ny atao mikolokolo ry havako dia mampitombo. Kolokolo io voninkazo io tondrahana mitombo. Fa raha vao mikolokolo isika ny tsy mety any amin'ny hafa dia lasa mampitombo, lasa tsy mampandroso azy. Ka ny fanahy masina anazava izany bebe kokoa amintsika, ary izany koa ny tadiavin'ny Tompo amintsika, tsy midépendre amin'iza n'iza isika ry havako malala, tsy midépendre amin'ny mpanompon'Andriamanitra foana isika, tsy midépendre ny amin'ny zavatra hafa ankoatran'ny Tompo isika. Fa anontany ny Tompo ihany no aoka tena hoe izy no tena midépendre amintsika amin'ny lafiny rehetrarehetra.
ary angatao foana ny fanahiny anazava amintsika bebe kokoa mampandroso zavatra anankiray izy tahaka ny ataon'ireny mpampianatra sasasan'ireny akoa indraindray no ataon'ny tompo satria tia misika hitombo sy hikaroka anana etaeta izay ihany koa dia fahendrena amen'ny tompo manana etaeta ny amin'ny fahamarinana tsy tolorana foana n'izay rehetrarehetra fa manana etaeta isika hoe ahoana indray izany no tiany tompo ambara ao anatin'izany dia ananantsika fifandraisana manokana aminy izany ry havako malala tahaka ny mpampianatra izay ambarako teo mameza ity no hevitra dia samy mikaroka izany dia satria tsy hoe akorokamo ny mpampianatra mety tsy haiko ny mpampianatra hafa fa raha mpampianatra tena tsara tsy hoe akamoana ry havako fa ahafahany mpianatra mikaroka dia ity ihany koa raha misy zavatra tianao hazava manoloana izay nambara rehetra teo dia maka fotoana antanio tompo satria tsy kisendrasendra ny teniny rehetratra izay ambara mety misy ka partikule mihitsy momba anao izany na momba manodidina anao dia mirindrina rehefa manana fotoana ianao na tsy voatery hoe mana fotoana be ary ianao fa ianao irery amin'ny braonao ohatra na eo mpandrinanao ohatra dia antanio tompo inona tompo ny tianao ambara tao anatin'izany aza vao amin'ny bebe kokoa raha toa ka hoe misy zavatra tsy azontsika ny zavatra izay atao izany dia tahaka nio soratra masina ry havako malala samy mahazo izay tandrifiny avy ny tsirairay avy misy andiny soratra masina anankiray ohatra dia amiko hafa no tiany tompo ampitaina ho ahy amin'izany amin'ny cas particulier-ako dia hafa ihany indray no tiany tompo ampitaina amin'olona tsirairay avy fa ny tompo dia te hitonantsika foana na fifandraisana manokana aminy kanefa ihany koa mamahana antsika foana izy ary mampatsiahy antsika foana izy amin'ny alalan'ny mpanompony dia Andriamanitra nitokio izy voifikiro antanio izay mahasoa antanio izay mampandroso dia io foana ihany koa nefa ny tenin'Andriamanitra io foana ihany koa nefa ny mpanompony manambara izay tiany ampitaina amin'ny tsirairay avy dia ho azy irery ihany no voninahitra ry havako malala ho amintsika kosa ny fiadanany amen.